Aiza Aiza. Fampivoarana ny fiainany tantsaha. Aiza Aiza nitetika asa ho an'ny tontolo ambanivohitra. Mbola mitohy ny fandravonana ny zava-nisy tao anatin'ny fandaharana Aiza Aiza, hoentintsika mamarana ny taona 2020. Raha niresaka momba ny lalana izay fotodrafitrasa voalohany amin'ny fampandrosoana isika tamin'ny fandaharana teo aloha, itodika manokana amin'ny fiainan'ny tantsahany amin'ny komina ambanivohitra ny loha hevitra androany, ny fanatsarana ny fiainan'ny tantsaha sy ny tetikasa mifandraika amin'izay. Nanomboka ny taona 2020 taorian'ny zavanitranga ara-politika teto amin'ny firenena, dia niazakazaka niverina tany ambanivolo ny ankamaroan'ny mponina teto an-drenivohitra. Tamin'ny taona io ihany koa anefa, niato avokoa ny ankamaroan'ny tetikasa ho an'i Madagasikara, tsy afabela tamin'izany ny fiainan'ny tantsaha. Ny fitondrana teo anelanela ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020 no isan'ny nanome lanja ny fampandrosoana ambanivohitra tamin'ny alalan'ny tetikasa maro nampiarina niaraka tamin'ny Madagascar Action Plan na ny MAP. Voaresaka tao anatin'io ny fizarana ambioka na masom-boly voafantina ahazona vokatra betsaka sy tsara kokoa, ny fampitaovana ny tantsaha-pamboly sy ny mpiompi arakaraka ny sehatra misy azy avy, ary ny fanamorana ny fahitana lalam-barotra ho an'ny vokatra izy ireo. Nahazo tombony tamin'izany ny mpanao asa tanana, ny mpiompi ombivavy be ronono, ny mpamboly legioma sy anana, ary ny maro tsy voatanisa. Ny komina ambanivohitra Ambatomanga malaza amin'ny vokatra ronono sy ny momba azy rehetra, nisitraka ireo fampitaovana avy amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny vanim-potoana voatondro io. 10 taona mahery teo aoriana, mbola mitady izany ny tantsaha ho fanamafisana ny traikefa sy ho fanatsarana hatrany. Talohan'ny taona 7 tamin'ny talohan'ny 2009 dia nisy tosika nataon'ny association américaine natao ny Indolex, tena nanampy aminay amin'ny fampiofanana. Zao hitanareo zao, reny karazana vilona reny zao izy nanampy anay. Misy karazana vilona efatra zao farafahakeliny amin'io, sady manamasaka tany no manatsara ny rononon'omby, fa nampalahelo fa taorian'izay moa izy tsy nanampy anay intsony, fa tsy maninona fa efa nisy traikefa napetrany taminay be dia be, na itony moto pompe tony azo dia izy nanampy anay nanao antony. Hitanareo fa mila fikaroana sy finiavana be mihitsy alohan'ny azahoana an'le ronono. Fa amin'izao andro maina zao dia jereo fa manondraka aty amin'ny tampon-tanety izay, ary tsy moramora ny fikaroana atao amin'izao. Ny filan'ny olona ny atao hoe voka-dronono sy ny azo avy aminy takan'ny yaourt sy fromage dia memitombo. Fantatra izany ary memitombo ny gasy mihinana azy. Taloha ny tantaran'izy io tsy tian'io ny gasy hoe masisy hoe zao hoe. Fa amin'izao fotoan'izao zany ny gasy efa malala ny tena atao hoe tombontsoa avy amin'ny voka-dronono. Ny olana dia tsy fahampian'ny tantsoroka aty ambanivohitra. Vitsy ny tantsaha zao mavita mividy pompotra zao. Io zao dia fanampiana avy amin'izareo le association américaine reto le Indolex nanampy tamin'izany fotoana zany. Dia kajiana izy amin'izao fotoana zao ampiasana azy. Somary efa elaela ihany ka. Efa tamin'ny taona firmo. Fito sy roa arivo zany. Fito sy roa arivo zany no nisy fifohanana farany. Nefa ilainay tantsaha mihitsy zany tena fifohanana amin'izao hoe ombivavy zao satria zay mba fikaramana etyko. Zay fikaramana ety dia le fifohanana azahoanay mikarakara an'le fanananay. Dia eo aminay fanomezana tahatsoroka azy koa fitantanana. Ohatra amin'izao fotoana zao tena maintany. Tsisy ny fromage, tsisy ny ronono, nefany be mpividy, be mpitady. Rehefa fahavaratra be dia be ny ronono. Dia mienina mividina ronono, mienina mividina. Zay le fanampiana zay amin'le fitantanana zay ny tena ilain'ny tantsaha. Mpifaninana mitombo. Mpifaninana nefa tsy ratsy, ny fifaninana miteraka zavatra tsara. Na mazoto ohatran'inona renao nefa tsy ampy le traikefa sy fiofanana sy fanampiana, indraindray mila fanampiana kely ara-bola, indraindray mila fanampiana kely arak'hevitra satria azo atao hoe produit saisonnière ho le izy. Amin'le fahavaratra izy mitobaka be. Nefany be dia be mifanina dia tsisy mpividy indray. Rehefa ohatr'izao be mpividy nefa tsy ampy ny vokatra. Raha ny fanampinan'ny tantsaha aloha zany no jerena manoloana an'izay. Nisy ny masom-boly zany no tsaroako hoe nisy namety amin'ny fotoan'andro 2002 amin'ny 2008 nisy ny fizarana masom-boly 265 le masom-boly zarany tety tamin'izay voly vary anaty rano izay anisan'ny nety
Tety fa saingy taty orina moa izy ohatrany tsy araky ny olona so satria tapitra le famatsiana mena tao anatin'le masomboly dia nijalona le izy dia miverina tamin'le vary mena ihany zany taty orina ny tatsaha. Fa rehefa tapitra tsy hisy namendray le masomboly dia tsy maintsy miverina tamin'le taloha indray dia somary niena indray zany le masomboly satria efa zatra ny olona le tany zany tsy tsara tsony zany ny vokabary zany efa ela loatra le varinao hoe io foana nataonao fa tokony mila fiovany. Na ny masomboly tety aminay tetera dia ohatran'izany voasara tamin'izany fotoana zany hoe mba fanatsarana le vokabary zany dia ny mena mihitsy ny tety mahazo-pamamahany dia naloha kelikely ohatran'izany dia tadio fa le tombo loha zay tsy mivarotra tsy mividy vary zany fa mivarotra vary ara no atao. Efa nisy ny fitondrana efa name atao hoe masomboly talohan'izao fitondrana zao so moa atao hoe fa mba manaraka teknika zany ka ilaina mihitsy zany mba fanohana ny fanjakana momba ny hoe ara-teknika ny fampilisao satria raha voaraka zesika fanafody isan-karazany ataoko atao hoe mitomba avy roeniny izay mivokatra. Tena atao hoe nampitotongana ny faripaina ny tatsaha mihitsy regny krizy ireny. Tsy teto Ambohimanjaka ihany fa ataoko hoe Madagasikara mihitsy. Toerana roa samihafa no hitondrananao androany dia ny komuna Ambanivohitra Itaosy sy ny fokontany Amboditsiarivo ao anatin'ny komuna Ambohimangarova. Ny komuna Itaosy dia ao anatin'ny distrikany Atsimondrano, ahitana fokontany 9 midadasika mandrafitra azy. 3,794 alina ny isan'ny mponina ao amin'ny komuna Itaosy. Miaina amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny 27 mponina. Mampiavaka ity komuna ity anefa dia efa betsaka ihany koa ny tany mponina miasa amin'ny sehatra asan-tanan-dehibe na antsoina hoe asa birao sy ny fandraharahana. Fotoanan'ny fanetsana izao, hita taratra eny an-tanimboly fa isan'ny nisitraka betsaka ny tetikasa fampiroboroboana ny tantsaha tamin'ny taona 2014 ny mpamboly eny Itaosy. Ireto ketsy ireto izao, fomba vaovao nampiofanana ireo tantsaha tafiditra tao anatin'ny tetikasa Madagascar Action Plan, ny fanomezana tosika ny tantsaha. Isan'ny nisitraka izany ireto raim-pianakaviana mpamboly ireto, izay mitaraina fa nitotongana ny fiainany hatramin'ny taona 2002. Tamin'ny 2003 zista tamin'ny 2009 dia nisy ny fampitaovana zany, nisy an'le barazin-drano sy ny karazany ireny, dia nisy ny sarikilesy masomboly. Fa amin'izao zany tsy mbola nisy zany hatsamin'izao aloha tsy ihany nisy an'izany fampitaovana masomboly sarikilesy zany. Mba nisy nanamaivana kely an'le tantsaha mba nisy fanampiana. Tamin'ny fitondrana valomanana zao ny tena nambohany hoe ketsa tanora sy ketsa moderna io zany. Fa talohan'izay le mbola ketsa nataon'le olona taloha foana zany le telo ketsa teny tany ketsa le telo volana zany. Fa zao zany zao misy mivoatra amin'le hoe ketsa tanora sy no tao amin'ny fitondrana valomanana zany misy an'izay le hoe fivoarana amin'ny fomba fambolena zay. Moramora zany ny fanetsana tamin'ny tondrany Ravalomanana tsy ohatran'ny hoe tamin'ny taona ankoatran'ny tondrana. Raha ohatran'ny fitondrany président Ravalomanana no mitondra hatramin'izao, efa tsy ohatran'izao intsony zany ny faripenan'ny tantsaha satria hafa be mihitsy zany ny azony tamin'ny fitondrana satria zao fitondrana zao hita hoe fitondrana tsy mamely mihitsy aloha hatreto. Zay zany ny zavatra hitako hoe zava-misy aloha hatreto ny raha niainako zany. Raha mbola hoe fitondrana zany ka nampivoatra ny tantsaha, mbola hafa zany tamin'ny président Ravalomanana. Ny any korosofahana ny fiainan'ny tantsaha taty aoriana satria tsy nisy intsony ny fanampiana sy ny fampitomboana traikefa ho azy ireo, fa indrindrindrindra ny fampitaovana izay nanamora ny asan'izy ireo. Manjary miantobilona araka ny fomba fiteny ny tantsaha, ka zary fahazarana sisa ny mamboly fa tsy misy loatra intsony ny tombony. Itambaran'ny komuna rehetra izay notsidian'ny fandaharana Aiza tao anatin'ny 3 volana sy tapany farany ireo rehetra ireo. Sasa hoa eto Kadinondry avy mivarotra vary masomboly. Dia mba niangatahako zany mba hoe mba asiana lanjany le vidim-bokatray. Le mampahory anay zany dia
ny fitaovana masom-boly ary mbola moramora fa eo amin'le hoe mamona an'le biby dia rehefa miakatra ndraiky io le vidim-bokatra dia mba angatanay izany mba hoe mba asiana lantsalantsany mihitsy le vidim-bokatra satria raha mivarotra raha mamboly izao tena lafo be le famboleny nefa miakatra mivokatra 700-800 mifarany ambony. Amin'izao aloha zany dia tsy nisy ny tena natao mba mampihena ny tantsaha fa tebiteby lalandava ny ainana. Fre zany ny tena vokatra ty aminay ary mbola hitadiavanay mpamatsy vola moa izy io mba hanodina ny vokatra fa io zany ny tena mbola mahareraka anay tantsaha le tsy manana fanodonana vokatra. Sao sasay dia mbola mitady famatsiana ihany koa mahakasika ny fambolena sy ny fiompiana fa zay zany aty ambanivohitra aty amin'ny tontolo ambanivohitra dia io mihitsy ny tena iveloman'ny mponina rehetrarehetra tany fokotany Anjomay. Tamin'ny andro taloha zany dia efa nisy ny atao hoe tranobe an'ny tantsaha efa tonga daty aminay ary efa nisy tatany commune tany etikely Ambodijoka izy io anisany efa nahazahoana izezika tary alohan'ny 9 sy 12 tany amin'ny taona 12 tany hoany angambany izy io. Nazo tena fanampiana tsara mihitsy na mpianatra na mpamboly rehetra zany nazo tamin'ny nanomboka tamin'ny 2002 tamin'ny fitondràndra valomanana nanomboka fitondran'ny tetezamita angamba zay tsy nahazo sy mitoko tamin'ny fotoan'androny moa zany nanana fanampiana izay nahazo fanampiana tany amin'ny fanjakana tamin'ny fotoana nitondran'ny président Ravalomanana nahazo fanampiana indrindra fambolena sy fiompiana nahazo famatsiana izay nanomboka tany amin'ny masomboly ny fampianarana fampiofanana ny tantsaha ny fampitaovana sahirakirana ny tantsahanay satria ny fanampiana tsy dia misy nanomboka tamin'ny 2009 iny tsy dia misy firy ary tsy dia misy masy loatra taty. Ny tontolo ambanivohitra no sandry mamelona ny tanàna andrenivohitra rehetra eto Madagasikara. Saika ireo vokatra volena ato anatin'ny faritra Analamanga amin'ireo komina ambanivohitra manko dia sady mamatsy ny tsena lehibe eto andrenivohitra avokoa no mamatsy an'ireo any amin'ny faritany ihany koa. Nanomboka ny taona 2004 nankaty ary Aiza ny fiainan'ireo tantsaha. Tamin'ny andron'ny Ravalomanana tena tsy afeniko anareo fa tena azo lazaina hoe niondam-bola zany zay raha amin'ny fitenin'ny tanora amin'izao. Afa le hoe miondana briky fa tena niondam-bola ary nilafika vola mihitsy. Fa nanomboka zany io tetezamitan'ny radio io tena nitondra faisana na ny tranonay sy taninay ary lasan'olona dia lasa nijaly be zay nanomboka ny asa trano hatreo dia tonga manga dia mivarotra manga dia miverina tapitra manga dia miverina miasa trano iray. Tamin'le any zany dia misy an'le teknisiany ireny manofana zezika dia manome popy izy manome masom-boly izy dia manome zezika izy dia le zezika potaky tsorony no atao le ravikazo dia atao amin'ny lava-pako dia avela hitsika eo tamin'ny firy iny zay tamin'le fitondràndra valomanana iny izao le olona zany tsy miverina tsony mihitsy ilaina aloha le iziko izay olona mamboly eiko efa nandritry ny 70 taona hatramin'ny tena nanambadiana zany efa io ny fivelomana dia izy ny tena marina tena mahavelona tsara fa ny olana sedrainay izao tamin'iny confinement iny tena enjakenjana kely satria le tsy afaka mivoaka dia anay zany tonga amin'le fitenenana hoe mitrongo voahomana dia raha vao tsy mandeha dia tsy mihinana satria le entana tsy misy hoe entany tena ray manontolo fa any amin'le fakana entana ihany koa izay mbola manao versement. Legioma no midinay dia mamboly fa le rano tsy misy rano tovozina amin'ny zinga no ambolena an'le anana ka raha mamitana ny rangahanay mamboly ny rano tsy misy. Nefa mambokatra zany tamin'ity tsy nety mihitsy satria nisy an'ity le filotomaty zany dia tamin'irain'le mpiantoka le vokatra satria tsy nisy le ramadà tamin'ity dia tsy afaka mihindrana le vokatra dia ety fotsiny tômôbila tsy misy dia ambakainy manam-bola fotsiny tamin'ity taona ity zay tsy afaka tsondrazany Antananarivo satria ny tômôbila tsy misy. Ny tena olana sedrainay dia momba ny amin'ny zezika fikarakarana an'ilay izy zany dia tena olana be mahitsy mila tosika eo amin'ny zezika zany ny fanafody.
Isan'ny nisongadina tamin'ireo tetikasa nentina mpandroso ny tontolo ambanivohitra ny PSDR. Tafiditra tanatin'io avokoa ny fampitaovana ho an'ny tantsaha sy ny mpanao asa tanana, ny famatsiana masombolo voafantina na ny ambioka, izay tantsaha manalina maro tamin'ny komuna rehetra manerana ny ambanivohitra no nisitraka azy, ary ny fanamboarana tohadrano fifehezana ny rano makany amin'ny tanimboly. Nisitraka izany ny tao amin'ny distrikany Avaradrano, Manjakandriana, Atsimondrano, Arivonimamo, ary na dia ireo tantsaha tato anatin'ny faritra Betsimitantatra ihany koa aza. Amin'izao dia mibaribary ny voka-dratsy ny fiatoany ireny tetikasa ho an'ny tantsaha ireny. Manana tanimbary eto aho fa dia ny zavatra mampalahelo dia izao tsy misy rano izao. Dia voatero amidy angamba inketa satria efa maniry tonony. Dia maty antoka zany amin'ity fa dia mety ehitra amin'ny épicerie. Tsy fantatro izay antony. Na ahoana fa mibarazy ihany dia tsy hisy rano. Ny any anony ary azo hitsahana miampita tongatra. Tamin'ny fitondrana rehetrarehetra izay nandeha teo aloha manko, na tany amin'ny Sirana, na Naratsiraka, na Ravalomana, na Razafy Albert, na ninona, dia magaga ny rano fa dia tafiditra. Rehefa tsy ampy ary dia asiana an'ilay orana artifisiela, dia asiana ihany koa ilay fanokafana kely antsy azo mpaniry. Nefa ankehitriny tsy misy tsony zany. Tsy fantatro na ahoana no antony sa sao dia fandavana an'ilay tanamasoandro ve. Zay no mahatonga an'izao rano tena atao kere zao sa atao kere dolodolo Madagasikara. Fa ny tany atsinana tanàna tany amin'io saika anaovana an'io tanamasoandro io ny tsy momena vary dia tany tsy nanetsa. Dia zao ndray izay aty andrefana aty izay tsy manetsa zao. Tsy fantatro hoe inona no antony zany. Na hoe anafatra vary mora ve ho an'ilay vahoaka ta ahoana, fa raha aminay no ilay vary mora tsy dia mandeha loatra. Mahatratra 3 taona zany ny vary keo tsy mividy vary fa mivarotra vary ary mbola mameo an'ny sahirana. Nefa ankehitriny dia tsy mamboly. Dia eritrereto raha ireo mbola misy 4 hectara à peu près ireo. Raha ireo no mbola hoe vokabary eo, ngamba atao mahenika an'Antananarivo ihany ny sakafom-barinay. Mbola mandeha makany amin'ny province raha ny sasany. Nefa ankehitriny tsy misy tsony zany. Variny aloha ny mety tsy maharaka anay izy azy nefa kely le tambary. Le rano aty koa sarotra be le rano hiditra eny satria tsy misy barazy le varia tsy nanana le Primangeri. Zao tsy vary aloha zao tsy vaky ambiaty fa atao vary porika zao fanaovana azy eny. Raha tonga ny orana dia efa vary porika amin'ny fanaovana azy eny. Mitsapa hoe hita tsy ampy zany amin'ny akapobeany dia ny resaka hoe famatsiana masomboly voafantina zany ho an'ny tantsaha mpamokatra fa ny vokariny aty zany fambolena anana voly avitra zany. Dia eo ihany koa ny fambolena vary, ny rano zany tena tsy ampy dia mijaly ny olona amin'ilay fambolena vary. Fiompiana ihany koa, misy ihany koa ny fiompiana fa eo ihany koa ilay tsy fahampiana na resaka hoe fanamboarana zany, ny resaka hoe moderna sy ny sisa. Rano indray io moa zany misintona any andoharano mihitsy, tsy maintsy makany andoharano dia tsy maintsy manao tatatra. Zay zany vao tonga aty ny rano. Manondraka intelo elanelana zany. Ohatra hoe manondraka alatsinainy dia tsy manondraka talata fa larobia indray vao manondraka. Ny tatatatra eny aminay mampiakatra ny rano be ny aminay. Zay zao ny olana anay. Satria miakatra be ny rano dia tsy mahavanona mihitsy ay. Dia lasa miakatra be hatrany vidin'ity zavatra ity. Voalaza omben'ombieny fa ny 900,000 malagasy dia tantsaha avokoa. Na ny tatitra farany navoaka ny OMS tamin'ny Jolay 2022 momba ny fambolena eto Madagasikara aza dia mbola nanamafy izany. Tsy hita taratra ao anatin'ny politika mpanjakana ankehitr'io ny fampiovarana io tontolo ambanivohitra io izay misy fotom-piveloman'ny malagasy 20 isan-jato. Mazava tsara ny voarakitry ny MAP Vision 2007-2012 fa lahara-pahamiana ny fampivoarana ny tontolo ambanivohitra ary nisy fanantenana maro ho an'ny tantsaha ny asa efa vita talohan'izany. Ny fitondrana taty aoriana rehetra tsy nahitana soritra mazava io politika io. Mbola manjavozavo na amin'ny pomba ny fitondrana ankehitriny na amin'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny mihitsy ny voarakitry ny IEM momba io fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra io. Misy ve tahaka ny ahoana raha toka misy ary raha oviana ny ampiarana azy?